Vaovao hafa kosa indray Mpandeha faritra no namoy ainy raha toka dimy hafa ny naratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana izay niseho tany amin'ny faritra Anosy iny ny faran'ny herinandro lasa teo tsy nitazapotsiny fa nitondra ny voatsirambin'ny tanany fitondram-panjakana malagasy manoloana an'izany. Ny aliny sabotsy lasa teo dia nitrangana lozam-pifamoivoizana teo anelanela ny tanànan'ny Mahatalaky sy Tolagnaro ka nahafatesana mpandeha efatra ary naharatrana olona 5. Fiara lehibe mpitondra entana izay nitondra Simon no nandehanan'ireo mpandeha izay niharam-boina ireo. Ny alahady dia nitsidika sy nitondra fanampiana ho an'ireo naratra teo amin'ny hôpitaly Filbert Tsiranana ny iraky ny fitondram-panjakana notarihan'ny ministry ny indostria sy ny fampiroborobona ny sehatra tsy miankina Shabane Nourdine izay minisitra mpiany faritra Menabe raha teo. Zany tonga eto no tena koa zany hoe iraky ny fitondram-panjakana raha nahino ny zavatra niseho iny dia filopirenena mivady satria mila jerena satria ny aina tsy rana firy ary izay moa zany no mahatonga anay zany hoe tonga eto zay zany mba hoe hijerenareo indrindrandrindra fa ny zavatra tiako atsipy angamba indrindra mila mitandrina amin'izao na itsika vahoaka indrindrandrindra itsika zay mandeha amin'ireny fiara be reny na dia maika ara jerena ihany satria tsy indraindray koa reny raha fahazoako azy mitondra ciment le camion zany hoe reny camion tsy natao hitondra olona reny ka mila mitandrina satria ny aitsika ny lasa manefa amin'izy eto moa zany fitondram-panjakana dia hentitra manoloana azy zavatra izay fa tsy maintsy tena hoe hosazina ny olona manao zavatra ohatrany ity zany dia mba hikarakarana ny fanafody hikarakarana ny fitsabonany zareo satria lasa ho vesatry ny fiarahamonina. Ray tapitrisa ariary no nomenan'ireo naratra na ahafahan'izy ireo mitsabo tena sy mividy izay fanafody ilaina. Ray tapitrisa ariary kosa no natolotra ho an'ireo izay namoy avana ho fanampiana azy ireo amin'ny fandevenana.